Fale miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Misaotra n'Andriamanitra antsika fa FIRAVORAVOANA sy fahasoavany ny mbola nanantsika fofinaina mahavelona tahaka izao. Misaotra ny amin'ny rahavavy izay nanome anjara ho ahy hitondra tenin'Andriamanitra. Misaotra koa tsika ny amin'ny volana avrily, hamarana alahady farany androany amin'ny volana avrily, tsika izay lomaina tao anatin'ny lohahevitra hoe le lohahevitra tsika mitondra ny lohateny hoe PASKA, FIRAVORAVOANA, fanomezana. Dia mbola amarana an'izany zany atsika amin'ity androandroany ity dia mialoha ny hitondrako tenin'Andriamanitra dia hivavaka tsika. Andriamanitra, misaotra anao izay mankasitraka anao ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao izay Jehova ny amin'izay rehetra nitondranao anay nandritra ity volana avrily ity. Misaotra anao izay afaka ny falifalianay nandritra ny volana avrily tamin'ny PASKA, hoe nampianaranao anay ny momba ny PASKA. Misaotra Jesosy eo ny fampianarana maro eny amin'ny sofinay. Misaotra Jesosy malala ho ny aim-panazonay tao anatin'izany. Mankasitraka anao mpanomponao maro ny fandimbina mpianatra tao anatin'ity volana avrily ity. Androany Andriamanitra dia hitondra ny hafatrao. Amarana zany andro FIRAVORAVOANA zany lahady farany androany. Tsy handeha amin'ny fahaizako za Jesosy ny amin'ny fahalalako fa ianao nampiteny ahy ary ny teny alohaky ny vavako eto Andriamanitra dia ohainao anay fahasalamana ho an'ny nofinay, hampitombo ny ara-pananay ho raky-tapisika ao anatin'ny fonay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Tenin'Andriamanitra ambarako eto androany dia hoe Exodus 12:4-14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zany andro zany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro FIRAVORAVOANA ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka afara mandimby no hitandremanareo izany andro FIRAVORAVOANA ho lalàna mandrakizay. Andriamanitra dia fitiavana ary mihevitra antsika mandrakariva izy. Nalahelo mafy Andriamanitra nahita ny fanandevozany Egypta ny zanak'Israely nandritra ny 300 taona. Niaina teo ambony fanandevozana, tsy nahita rariny, tsy mba manana autonomia fa asan'ny terivozona nampanaovina ny zanak'Israely. Niady mafy ny zanak'Israely. Hitantsika sombina tena mafy zao hoe misy didina aboaka hoe vehivavy Israely raha miteraka, vehivavy Hébreu raha miteraka, raha lahy ny zaza dia vonoina. Tao anatin'izany fanandevozana zany mafy be zany, tena mafy be hoe ny reny mitondra ny zaza anatin'ny 9 volana raha niteraka io ka dia zazalahy dia vonoina. Mafy mba isan'izay tena mafy indrindra koa zany. Fa Andriamanitra dia nitsinjatra amin'ny olona izy, niaina amin'ny fitaraina ny zanak'Israely andramanalina izy. Koa dia niantso ny Mosesy izy. Nanokana mihitsy efa tsy niantso satria tao anatin'ny zazalahy maro teraka dia Mosesy dia sauvé izy ary tena hoe famplanon'Andriamanitra mihitsy, tena hoe Andriamanitra mihitsy ny nanao lalana
tondrana ny Mosesy tonga tao an-tranon'ny mpanjaka, lasa ohatra ny zanaka mpanjaka, fa efa nanana vision tamin'ny Mosesy Andriamanitra hoe ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra hamonjy ny zanak'Israely. Koa dia niantso an'i Mosesy Aroana izy ho solotena ny zanak'Israely hiady fanafana teo anatrian'ny Farao izay mpanjakan'ny Egypta. Mafy ny zavatra nilalovan'i Mosesy sy Aroana tamin'izany be dia be. Tamin'ny voalohany ara Mosesy fa tena ataoko ahoana Andriamanitra zaho olona ohatr'izao. Fa Andriamanitra dia efa nanendry hoe ianao Mosesy ndana vonjeo zanak'Israely, ndana mandeha miseho amin'ny Farao angatany zanak'Israely mba andeha hivoaka. Fa Mosesy dia olona niainy fenin'Andriamanitra izy, nanaiky sady efa destiné hoe hamonjy ny zanak'Israely koa zany. Fitaovana nampiasain'Andriamanitra hamonjy ny zanak'Israely i Mosesy. Dia tonga ny moa fotoanan'Andriamanitra dia nafana ny zanak'Israely. Ka hoe izy ny tenin'Andriamanitra mivaky itsika hoe izany izy dia ataonareo andro firavoravoana. Rehefa malala miaina anahy eto dia ny olona ilay raha afaka ao anatin'ny fanandivozana raha reny loatra raha hifaly, raha reny loatra raha hiravoravo. Ataontsika hoe misy olona zao dia ao anaty fonja izy hoe mahazo sazy 5 taona izy, hoe efa tany amin'ny tribunal hoe 5 taona ny sazy. Nefa nisy grâce hoe famotsorana dia niaina ny saziny hoe lasa herintaona. Vita ny herintaona akory ny hafaliany tao anatin'izany. Ny olona iray raha afaka anatin'ny fahababoana, ny olona iray raha afaka anatin'ny fanandevozana, raha reny loatra raha hifaly. Zany ny tenina niteven'Andriamanitra hoe izany andro zany izy dia andro firavoravoana ho an'i Jehovah. Hatramin'ny taranaka an'ireo faramandimby no hitandremanareo. Izany hoe Andriamanitra mihitsy ny teny hoe azo adino mihitsy, azo ataonareo adino mihitsy io andro fa andro nanafan'Andriamanitra anareo dia tokony hanatitra fiderana ho an'Andriamanitra zany ianareo. Tokony hoe hideran'Andriamanitra, hiravoravo amin'Andriamanitra anareo, hifaly hainome voninahitra n'Andriamanitra anareo. Hitantsika tokoa fa rehefa tafita teny ampita ny ranomasina mena ny zanak'Israely naiazaka nanenjika ihany le Egyptiana fa dia tao nilentika tao anaty ranomasina dia velokira eron'i Mosesy sy zanak'Israely zany. I Mosesy dia tandindon'i Jesosy ihany. Mosesy, Joshua dia tandindon'i Jesosy reny raha tao anatin'ity Baiboly amin'ny testamenta vaovao ity zany. Testamenta taloha azafady. Tahaka izany koa Jesosy zany zanak'Andriamanitra, manana ny voninahitra, tsisy izay nampahory azy. Fa Andriamanitra dia malahelo loatra Andriamanitra mahita ny fanandevozana mahazo antsika zanak'olombelona, voageja ao anaty fahotana dia amin'ny fahaverezana. Ino atao hoe fahaverezana? Ety an-tany efa misy ny atao hoe very, mbola tsy any an-danitra dia efa very. Be dia be ny olona very fanantenana. Be dia be ny atao hoe very dia fampitena, tsy mety tafita, faharavana, famatorana. Etiny efa misy tandindony ela aty ambony tany aty, jerentsika reny olona mpisotro toaka reny. Aty aminay manko dia hita loatra. Olona manana avantage reny nefa matory an-dalana, tsisy trano. Voageja reny atao hoe very, efa tandindo ny fahaverezana, efa hitandindo ny elo, le fiainam-pahotana manandefo, manageja reny. Malahelo Andriamanitra, nalahelo mafy Andriamanitra nijery hoe ny olona ny foroniny natao hitera azy fa indrisy, ny olona ny foroniny lasa nandevozy ny devoly. Tsy vita hoe nandevozy ny devoly fa very mandrakizay anafia efa very tsy
tsy manana fiadanana, tsy manana fifaliana, tsy manana ao ny andevoziny aretina, ao ny andevoziny fahazaran-dratsy, ao andevoziny zavatra maro e. Ho izy Andriamanitra nanapa-kevitra hoe alefako ty zanako ty. Dia tenin'Andriamanitra efa haintsika rehetra ao amin'ny Jaona 4:1-5 manao hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Hitantsika amin'izany dia tena ho izy hoe omeko ho any ty zanako ty, mba ho famonjena, mba ho famonjena. Ohatrany hoe mora be mamaky, mora be fa sarotra be izany hoe zanako ao tokana zao dia omenao. Alefa tsara an-tsaina hoe zanako ao tsy maninona zao dia atao solon'le mpangalatra be tary. Zao vao tsy ela Tamatavy hoe nisy zaza natao fitsaram-bahoaka, namany nangalatra izy tatra dia natao fitsaram-bahoaka maty mafy be tamin'ny ray aman-dreny zany, nefa tsy ampahafiry an'izany antiany Jesosy. Mafy be fa noho ny halehiben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nomeny ny zanany lahatokana ho famonjena antsika, fanavotana antsika. Jesosy koa nanao tahaka ny Mosesy nianahana be hoe andeha hamonjy ny zanak'Israely, andeha hiseho alohan'ny mpanjaka, be zavatra niadivan'i Mosesy. Tahaka izany koa Jesosy. Nisy fotoana Jesosy hitantsika hoe nitokana ny vavaka izy, lasa rano dinitra avy tao amin'ny Jesosy. Mafy taminazy, sarotra taminazy. Fa izy hoe sitrapon'Andriamanitra ny ho tanterahany. Tsy sitrapoko izy no atao fa ny sitrapon'Andriamanitra dia nanaiky itiavana Jesosy. Niahatra zay hita fa fantatry Jesosy loatra zavatra njo azy, fa nanaiky izy mba ho famonjena zaho sy ianao zany. Rariny loatra antsika rahavavy sy ranadahy raha hisaotra an'Andriamanitra. Rariny loatra raha antsika hifaly, hiravoravo. Ny tanjony dia volan'ny fiainantsika hoe hamotika, handrava mono araka ny voalazany amin'ny Jaona 4:1-5 izy hamono, hangalatra ndrika, zany ny tanjony devoly. Fa noho ny Fisy Jesosy ny teny hoe zavy hitondra fiainana be dia be, ny fahafatesan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia nitondra famonjena antsika, nitondra fiainana be dia be ho antsika. Mandresatra ny amin'ny fahafatesana azy. Nidina tany amin'ny fiainantsika ho izy, nakalelakile ny fahafatesana. Ny fandresen'i Jesosy dia fandresentsika koa zany. Nandresy ny fahafatesana Jesosy dia mandresy ny fahafatesana koa antsika zany. I Jesosy dia nitondra ny ozona rehetra tamin'ny fiainantsika. Tsika hitanareo le jiolana ray naneso an Jesosy, fa raiky toe tsy mendrika ho azy izy tsy nanao ratsy tahaka antsika e. Tahaka izany koa tsy mendrika ho an'i Jesosy zavatra nentiny, fa noho ny fitiavana antsika dia nanaiky Jesosy. Ny fahafatesan'i Jesosy koa izany tenin'Andriamanitra any amin'ny Kolosiana 2:5-15 hoe namonoana ny soratanany didy izay niampangana antsika. Niovon'aty niaraka tamin'ny fahafatesan'i Jesosy ny soratanany didy izay niampangana antsika. Tsisy afaka miampanga antsika intsony. Tsisy afaka mampanga antsika ao anatin'Andriamanitra fa efa novonony tamin'ny fahafatesan'i Jesosy, niarana tamin'i Jesosy tao igny. Dia moa vakintsika Kolosiana 2:5-15. Kolosiana 2:5. Kolosiana 2:5. Kolosiana 2:5. Diretsika ny Kolosiana 2:5 andininy Kolosiana 14:15 amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary no vonoina ny soratana ny didy izay ny ampanganantsika dia nesoriny tsy eo mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Hitantsika zany nomboana tamin'ny hazo fijaliana izay fampianganantsika rehetra, izay fozona tokony ho antsika rehetra. Satria tamin'ny fotoana ty manko ny olona voaozona ny olona antonona amin'ny hazo fijaliana, ary nesoriny tsy eo amin'ny tena ny fanapana sy ny fahefana. Ary noho ny hazo fijaliana dia naseho miharihary ny fitondrany ireo tony fananana izay fanaony izay avy nandresy. Ko aza vela hisy tsaranareo ny amin'ny fihinana zany hoe zany atsika ho izy niombona tamin'ny hazo fijaliana le soratanan'ny didy rehetra tokony ampanganantsika. Efa resy Jesosy tamin'ny hazo fijaliana zany. Rariny loatra atsika raha hifaly. Amin'ny andro Paska atsika zany hoe tena tokony olona hoe tena hifaly atsika mahatsiaro hoe lehibe ny famonjena. Ianao zao raha mandinika anao taizanao taloha, taizanao am'izao, iza ny mpiay anao taloha, iza ny mpiay anao zao. Ary ny fandraisantsika an'io Jesosy io nahatonga atsika zanak'Andriamanitra, satria raha nandray azy atsika dia nomeno hery izy ho tonga zanak'Andriamanitra. Saripety loatra ny havako hoe namonjeny Jesosy zaho sy ianao. Ka dia ina ary ny tokony ataontsika? Tokony ataontsika dia tokony mahay misaotra an'Andriamanitra. Faharoa koa izy hoe toy izao izy itiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomena zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Izao tontolo izao tsy ho antsika kristianina ihany fa izao tontolo izao. Ndao atsika no tena ho atolotsika ny Andriamanitra ny tenatsika izara le fahasoavana ho an'ny hafa izay mbola tsy mahay an' Jesosy. Satra fitsapa hoe tena satra hoe mandeha ny toro-filazana tsara, fa Andriamanitra dia ho nanao aty famonjena aty tsy ho an'ny kristianina ihany fa ho an'izao tontolo izao. Ny rano Jesosy ny raha latsaka tsy latsaka tamintsika fa latsaka tamin'ny tany midika zany, fa ho an'izao hoe raha nanerany tany ny rano Jesosy latsaka iny ho famonjena zao tontolo izao. Noho izany inona zany valim-pitiavana tokony menantsika n'Andriamanitra, satria hoe raha tena tian'Andriamanitra tsy hoe tokony hoe misy valy ny fitiavana. Tadidiko ny toritenin'ny Ranadà Kristovy tamin'ny herinandro hoe ny olona hoe izy manamafy ny fankatiavana izy dia ny fanomezana. Raha tianao olona ray dia tsy sarotra aminao ny manome zavatra ny olona tianao. Tahaka izany tianao ve Jesosy? Atolory an' Jesosy ny tenanao mba hanohy izay asa nataony famonjena. Satria tsika izay efa nandray Jesosy dia solon-tenan'i Jesosy atsika mba hanohy izay asa efa nataony. Atolory ny volanao mba hanohanana ny asan'Andriamanitra. Atolory ny fotoananao mba ahafahanao manompo an'Andriamanitra, miankoaka an'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra hoe lehibe Andriamanitra ny fitiavanao ka dia misaotra anao za. Atolory ny tenanao, atolory ny tenanao, atolory azy ny volanao, atolory azy ny fotoananao, atolory azy rehetra mombanao fa mendrika loatra raha hanolo tena ho an'i Jesosy atsika, hanao zavatra ho an'i Jesosy atsika. Raha tena tiantsika tena fotoana fokeliny alohan'izany dia asa manko i Ranadà iny toriteny dia fotoana fokelina henonako hoe tena marina zany fa tena hoe ny fitiavana tsy maintsy misy tandrony foana. Fa Andriamanitra ny tandrony fitiavana takian'Andriamanitra amintsika dia le fahaizantsika manome fotoanantsika hamonjena ny hafa, ny fahaizantsika manome ny volantsika hanohanana ny asan'Andriamanitra, ny fahaizantsika mahay manome ny fontsika indrindrandrindra anakatory amin'ny fonao. Izany ndao atsika fo an'Andriamanitra, fo ny fotoanantsika, fo izay rehetra ananantsika, fo ny tenantsika ho an'Andriamanitra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ary farany tena farany dia izy hoe ho ataovy lalàna mandrakizay zany. Zany hoe zany ny famonjena izay niraisintsika
ho ataontsika hoe tadidy ho an-tsaintsika mandrakizay hatrany amin'ny taranaka faramandimby dia atsiaro an'izany atsika. Tamin'ny andron'ny Israely atsika zao taranaka fahafiry aty fa misaotra an'Andriamanitra fa mbola mahatsiaro ny atao hoe Paska zany ary mbola afaka mifaly sy miravoravo amin'izany Paska zany. Ka dia oingany tsy ho dia tena atsika fa hizara atsika hanambara ny famonjena ho an'ny namantsika, ho an'ny fianakaviantsika, ho an'ny manodidina atsika ary ny ten'Andriamanitra hoe eran'izao tontolo izao tsy ho antsika irery ihany fa ho an'ny izao tontolo izao mihitsy ny famonjena. Ka dia isaorantsika n'Andriamanitra, mankasitraka n'Andriamanitra, mankasitraka an' Jesosy atsika no ilay famonjena vitany. Misaotra betsaka fa zany zany azoko natolotra ho antsika andriany dia mitombo amin'ny fahasoavana daholo antsika rehetra. Misaotra n'Andriamanitra. Alleluia, alleluia, amen.